Ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Banjina aloha hevitra vaovao indray isika amin'izao volana vaovao, volana Desambra taona 2024 izao, dia ny hoe an'ny Tompo ny fanjakana. An'ny Tompo ny fanjakana. Arak'izany ny mofinainantsika anio dia manasongadina fa ny Tompo no manome sy manaisitra ny fahefana. Ny Tompo no manome sy manaisitra ny fahefana. Hitantsika izany ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany, toko 17, ny andininy 17 hatramin'ny 15 ihany. Ny Tompo no manome sy manaisitra ny fahefana. Voamarina izany teo amin'ny tantaran'ny Saoly mpanjaka. Saoly mpanjaka, ilay mpanjaka voalohany izay nosoran'i Samuela ho mpanjaka teo anivon'ny zanak'Israely. Rehefa nifanehitra tamina ady tamin'ny Filistina ny zanak'Israely, marobe ny isan'ny ireo fahavalo raha oharina amin'ny zanak'Israely, dia ny pararehetra nangovotra ka niafina avokoa ny zanak'Israely, ary teo anatrehan'izany dia niandry any Samuela, ilay mpanompon'i Jehova, hamantarana izay tokony ho atao sy hanao ny fomba mpivavahana sahaza eo anatrehan'ny ady tahaka izao. Fahadisoana lehibe anefa no nataon'ny Saoly mpanjaka, satria tsy nahandry any Samuela izay mpisoron'Andriamanitra izy, ka dia indro izy tenany mihitsy no nandeha nanatitra ny fanatitra. May ny ainy ka dia nateriny ny fanatitra hodorana sy ny fanatim-pihavanana izay tokony fanaon'ny mpisorona. Dia indro tonga fahadisoana lehibe ho azy zany, ary dia nivokany nesoron'Andriamanitra teo aminy ny fitohizam-panjakana, na ny tsy nampitoerina intsony ny fanjakana. Ny hevitry ny teny izany mihitsy no ambara amin'ny 17 manao hoe: nanao adaly ianao, tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay nanodina anao, fa raha tsy izany, ankehitriny Jehovah dia nampitoetra ny fanjakana ao ho amin'ny Israely. Nesorina tamin'ny fanjakana, na dia tsy nesorina teo ny eo azy, dia tsy nitohy intsony ny fitohizam-panjakana. Izany hoe tsy nitohy ny dinastian'ny Saoly, tsy nanjaka nandimby azy ny taranany. Ary hitantsika eto fa Jehovah Andriamanitra mihitsy no mipetraka eo amin'ny toerana, mitady ny mpisolony araka ny sitrapony. Ny andininy 14 no ahitantsika izany hoe: Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony, ary izay no voatendrin'i Jehovah ho mpanapaka ny olona. I Jehovah no nampanositra any Samuel, any Saoly, fa i Jehovah koa no nampitsahatra ny fahefana, ary mbola Jehovah ihany no nitady izay nasolo azy. Midika izany fa fitaovana fotsiny ihany ny mpanjaka izay voatendry, fa ny sitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy ataony.
ny sitrapony Jehova no tsy maintsy ho tanterahany. Famenarana sy fahavoazana lehibe ho an'ny Saoly eto no ahitantsika fa nanao ny andraikitra zay tsy sahaza, tsy nanendrena azy izy, fa mpanjaka no nanosorana azy fa tsy mpisorona. Dia indro fahavoazana lehibe ho an'ny taranany manontolo zany. Teo amin'ny zanak'Israely mantsy dia notsaraina sy notombanana araka ny mpanjakany ny firenena. Raha toa ka manao zay mahitsy eo anatrehan'i Jehova ny mpanjaka, dia firenena voatahy sy firenena miadana no aterak'izany. Ary raha toa ka tsy manao zay mahitsy eo anatrehan'i Jehova ny mpanjaka, dia indro esorin'Andriamanitra eo amin'izany mpanjaka izany ny fahefana, ary tsy mitohy ny fitohizam-panjakana, ary dia loza no manjo ny firenena. Eo anatrehan'izany ry havana malala no ahitantsika fa Andriamanitra ihany no tompon'ny teny farany. Andriamanitra no tompon'ny fahefana, na ny mametraka na ny manaisotra ny fahefany amin'ny olom-bohositra tsiraray avy. Tsy misy anjara n'olombelona zany, fa tena anjaran'Andriamanitra madiodio. Izay anasanantsika fotsiny dia ny hoe ny andraikitrao no ataovy. Aza mitsabaka amin'ny andraikitra izay tsy nanendrena na tsy nanosorana anao. Aoka izay nasaina ataonao ho ataonao tsara, ho ataonao araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary aza misalovana ny andraikitry ny hafa ny rao hahitanao loza izany. Tsaroko ry havako, katekista anankiray tsy nandalo sefalakory, afaka anteny manao hoe za atao pastera fa zay anao batisa ve tsy ho vitako. To hisalovana ny fahefan'Andriamanitra, to hibaiko an'Andriamanitra amin'ny fanosorana ny mpanompony, ary ndrao ahitan-doza eo anatrehan'ny tompo izany. Tsarovy ary ry havako, tsy mandeha ho azy akory ny fanompona sy ny fahefan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana sy amin'ny mpanompony tsiraray avy, fa mandeha arak'izay efa nanosorana izy Andriamanitra, efa nanendrena izy Andriamanitra, efa nifidianana izy Andriamanitra tsiraray avy. Dia ho n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, Andriamanitra tompon'ny fahefana amin'ny fiangonana sy amin'ny olom-bohositra tsiraray avy ianao. Ianao no hoderainay sy homenay voninahitra, ianao no isaoranay lalandava. Fa amin'izao volana vaovao izao, volana Desambra, ray volana ny fifanampiana sy ny fifampitsonjovana, no hitodianay sy hitondranay eo anatrehanao. Ireo mahantra marobe, ireo sahirana amin'ny fivelomana, ireo misakafo ambanivohitra tapa-kibo isan'andro, indrindra ireo malagasy toa anay. Andriamanitra, hitasy hiantra azy ireny amin'ny fombanao ianao, satria ianao nefa niteny fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Dia matoky ny fitondranao zahay, ry Tompo Andriamanitra io. Amen.